mampitomoana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika ariavako. Misaotra anao hatrany say Tompo amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao izay omenao anay izao, ary misaotra indrindra nahafahanay niara mivavaka omaly. Mino izay Tompo fa ny herim-pinoana azonay omaly dia hoentinay hamakivaky ny herinandro vaovao omenao anay ity. Dia amin'ny anaranao irery ary nanaovanay an'izany mivavaka izany. Amen. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Izany indray ry afako no lohahevitra izay bandinitsika amin'izao volana janoary 2024 izao. Andeha ny Genesis toko 17:1 no mofonay nazaraina amintsika amin'ity anio ity. Ndao vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary rehefa 70 taona Abrahama dia nisehon'i Jehova izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa, mandehana eo anatrehako ka aoka tsy misy tsiny ianao. Amen. Andriamanitra mihitsy eto no manambara ny tenany fa izy no tsy toa. El Shaddai hoy ny Hebreo izany. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Nofidiny sy natsony Abrahama izay ho lasa Abrahama atsy aoriana atsy. Eny, nofidiny mba ho fitahiana ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Ambaran'Andriamanitra amin'ny Abrahama ary fa tsy misy tokony hatahorany mihitsy amin'izao fiainana izao, satria ilay Andriamanitra mahery manana ny fahefany no te hanana fifandraisana aminy mandrakariva. Ka ao anatin'izany kosa nefa dia tsy maintsy mandeha tsy misy tsiny, izany hoe tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra Abrahama eo amin'ny fiainany. Ry havako, ho antsika koa ary izay vita batisa, nofidian'Andriamanitra koa isika ary natsony amin'ny anarantsika tsirairay avy, dia natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izy koa ankehitriny dia manambara amintsika fa izy no Andriamanitra tsy toa, tsy misy atahorana, tsy misy ahiana ny amin'izao fiainana izao. Ary ny tena zava-dehibe dia ilay hoe te hanana fifandraisana mitohy amintsika mandrakariva ny Tompo, dia irariana ary tsika amin'izao taona vaovao izao mba handeha tahaka ny teniny amin'ny Abrahama ihany koa hoe handeha eo anatrehany ary handeha tsy misy tsiny. Ny sitrapon'Andriamanitra anie no tanterahantsika ry havako amin'izao taona vaovao izao sy mandritra ny androm-piainantsika rehetra. Amen. Vavaka arsika. Ry Tompo Ray any an-danitra, apetraka eo am-pelantananao ary ny fiainanay, fanahinao masina anie. Naoka mpianatra anie mandrakariva ary mba azahoanay mandeha eo anatrehanao Tompo, tsy misy tsiny amin'izao fiainana izao, fa tena mba ny hanao ny sitraponao. Izany no fandrenay koa amin'izao herinandro vaovao izao indray, dia apetraka eo am-pelantananao ny ho asanay, ny fianaran'ny ankizy, ny fiainan-tokantrano, ny momba anay rehetra. Mitarihy lalana ianao, ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy Kristy, mba hanananay fahombiazana izany. Ary dia ho feno fahamasinana izay ka ho voninahitra ao Tompo ny fiainanay rehetra. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.